amin'ity taona ty dia misy indray ny foire arenale, foire socio-économique culturelle izy io, foire efa fatao isan-taona. Ka amin'ity indray mitoraka aty zany somary misy fanatsarana kely le izy satria nampiarahinao ny voalohany aloha ny fisorana andriamatoa Solombavam-bahoaka ny Madagasikara, andriamatoa Tsiliva Didier, ny vahoaka ny fidy azy, dia ampiarahinao koa ny festival rifatra zay fafataony andriamatoa Solombavam-bahoaka ihany io isan-taona. Zay zany nampiavaka an'ity foire indray mitoraka atao amin'ity taona 2024 ity. Ka miaraka ao zany ny ara-toe-karena, ny sosialy ary ny kolotsaina zay mampiavaka ny faritra Menabe. Ny daty anaovana azy moa ny fa 9 fa 7 valo amby ary ny 9 ny volana septambra taona 2024 ho avy zao ao amin'ny renivohitsy ny faritra ao Morondava no anaovana azy. Ka dia afaliana zany no anambarana izay sy anasana ny vahoaka rehetrarehetra indrindra moa zany fa vahoaka ao amin'ny faritra Menabe mba hiara isalahy isika hanatsara sy hanamasaka ny foiratsika ao fa ny tanjona kendera dia tantokana ihany ny hampandroso ny faritra Menabe, ny hanatsara ny farim-piainana vahoaka ny faritra Menabe ka hitovizana amin'ny faritra rehetrarehetra ary raha mandroso amin'ny faritra Menabe dia mandroso amin'ny Madagasikara. Trano eva 520 no hahitantsika fampirantianao zay ahitana ny lafiny ara-toe-karena zany hoe hanehoantsika ny vokatra zay mampalaza ny Menabe mba hitaritana andreo mpampiasa vola hamadihana an'izany vokatra zany ho fanohitra hampandrosoana an'ilay faritra. Ho hitantsika etsy andariny koa zany ny lafiny kolotsaina zay mampalaza ny Menabe. Ho hitantsika ohatra misy trano eva ampisehoana an'ireny fomba fanao amin'ny fitampoa. Tsisy malala zany fitampoa zany tsika eto zay mitandrona amin'izany dia hameloma maso indray ny identité culturelle ny Menabe. Eo ohatra ny kolondoy zay dihia sy antsa nentin-drazana zay ho velomina indray mba tsy ho adino ny taranaka mampara satria na zahay zao aza fa tsy dia mahafantatra loatra gn'antsipiriany zany resaka hoe kolondoya, resaka hoe fitampoa zany, fa ao ireo vatona melan-kafatra zay hafarana manokana ho tonga eo mba hamelona zay ndraiky. Tsy Morondava rery ny handray anjara fa ny district 5 zay mandrafitra ny faritra Menabe io ao Miandrovazo, Mahabo, Manja sy Belomorona-Tsiribino. Ka ireo district 5 ireo zany dia efa samy hitondra an'izay vokatra sy kolotsaina mampalaza azy avy mba tena hoe ahafeno an'io foire io amin'ilay tokony ilana azy. Eo raha teo ny festival rifatsy zay tonga nanatavy an'ilay foire renala zay fanaontsika isan-tao. 3 andro no nahazatra antsika hatramin'izay fa amin'ity 5e édition ity zany dia lasa 4 jours satria hetsika 2 no natambatra tsy ho vita ao anatin'ny 3 andro fa tsy maintsy natao 4 andro. Hisy amin'ny andro voalohany ny festival, ny kabary sy ny rehetrarehetra zay efa mahazatra, fa etsy andaniny ny resaka conférence débat ihany koa zay amoahana an'izany hoe inona ny otrikareana dia inona koa ny problème mba hitadiavana vahaolana hampandrosoana amin'ny faritra zany. Dia eo moa 2e jour zay ny événement sportif rehetra, ao ny beach soccer, ao ny basket, ao ny rugby beach sy ny karazany zay hitantsika ao. Ny harivan'ny andro faharoa dia hisy ny fionan'Andriamatoa député amin'ny vahoaka ny Morondava, fisaorany io ny vahoaka ny Morondava zay tsy ny vahoaka ny Morondava rery ihany zany fa ny district 10 mihitsy mandrafitra an'ilay faritra. Eo amin'ny andro fahatelo dia mitohy ny animation sportive sy ny resaka kolotsaina, ny kolondoy sy ny karazany hitantsika ao anatin'izany andro fahatelo zany.
dia ny après-midi moa animation artistique rano fotsiny izay ho afanainy ireo artiste avy agny amin'ny faritra zany fa mbola tsy ny avy ety dia ny alahady moa zany io no famaranana ny animation sportive rehetra sy grand spectacle zay arahany andriamanao député Tsiliva sy Liana ry Kaleba be dia be ny artiste avy ety zay ho tonga agny zany amin'io no sady famaranana amin'ny fomba ofisialy ny foire rénale sy ny festival rifatra miaraka sy fanomezana loka ho an'ireo zay mendrika zay zany amin'ny ankapobeny ny organisation-tsika ao anatin'izay 4 andro anatanterahitsika ny foire rénale sy ny festival rifatra miaraka zay